Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny ty andro faha-7 ity izay rahantsika mandinika ny loha hevitra miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny Fitoerana Masina. Ry havana malala nandritra ny andro efa vitsivitsy maromaro lasa izay dia minao fa nanova ny fiainanao ny ten'Andriamanitra izay nodiniantsika ary minao fa Kristy dia efa niaraka taminao nandritra izay fotoana izay mba azahoanao famelan-keloka, mba azahoanao fanadiovana, mba azahoanao fiainana ary azahoanao fanavotana satria izany indrindra no tanteran'i Jesosy Kristy ho anao ao amin'ny fitoerana masina ankehitriny. Ka Andriamanitra tokoa anie no Andriamanitra ao ary ianao dia olon'Andriamanitra araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe indro ny tapelakin'Andriamanitra hitoetra eo aminy ary Andriamanitra hitoetra eo aminy izy ary izy olony. Izany tokoa no faneren'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy dia ny handray antsika mba olony dia mitarika antsika Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Andeha hiaraka hivavaksika amin'ity andro faha-7 ity ka hiroso amin'ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao mandrakariva izay satria tianay tokoa ianao. Tsapanay isan'andro ny famindraponao dia ianao ilay Andriamanitra ilanitra ary ianao izay teonina eo aminay. Tompo ataovy tsapa anay mandrakariva, atao aty anatinay mihitsy ny fahatsapana ny fitiavanao, lehibe ny fitiavanao anay. Ary na dia mpanota azy izahay, olona meloka, maloto eo anatrehan'ny fahamasinanao dia tianao raisina olonao izahay. Ataovy tsapanay ihany koa izany fikasanao izany dia mitarika anay amin'ny alalan'ny teninao mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho te hiara-monina amintsika Andriamanitra. Ry havana malala, asio toerana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary aoka ho tsapana mandrakariva fa manatrika anao Andriamanitra. Aoka ho présent eo amin'ny fiainanao mandrakariva Andriamanitra. Ry havana malala, manoloana ny toe-javatra misy ankehitriny dia aoka Andriamanitra ho eo amin'ny fiainanao mandrakariva ka tsy atahotra ianao ninina zavatra miseho dia tsy angozozo araka ny teny Davida amin'ny Salamo 120, Salamo 124. Ataoko eo natrehako mandrakariva Jehova, eo amin'ny akavanako izy ka dia tsy angozozo aho, izy ny teny Davida. Aoka ho présent mandrakariva ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary aoka ianao hiankohaka eo amin'ilay Andriamanitra izay nanao lanitra sy ny tany, fa tsy hiankohaka eo amin'ireo Andriamanitra tsy izy, dia aoka ianao hanatrika an'Andriamanitra mandrakariva ka hiankohaka tokoa eo amin'ilay Andriamanitra izay nanao lanitra sy ny tany amin'ny fitandremana ny andro sabata, amin'ny fitsaranao amin'ny andro sabata ary amin'ny fanamasinana ny andro sabata satria zany voalazan'ny ten'Andriamanitra. Enemana nanaovan'i Jehova lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy ka dia nitsahatra izy tamin'ny andro faha-7. Izany no nitahiany Jehova sy nanamasinany ny andro sabata. Ry havana malala, raha manatrika ny fahamasinan'Andriamanitra ianao dia azadino fa masina Jehova, masina. Azay ny voalazan'ny Isaia 1:4. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny vonay ny tany rehetra. Manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra dia aoka ho tsapanao fa olombelona mpanota ianao, olombelona maloto tsy mendrika eo anatrehany fahamasinan'Andriamanitra,
dia izany indrindra no ilainao manantona miaraka am' Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina satria teanadio anao Jesosy Kristy. Teanadio anao Jesosy Kristy. Ary rehefa miaraka am' Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao dia vonina ny anadio anao izy de mitena aminao Jesosy Kristy manao hoe raha tsy ho sasako ianao de tsy anana anjara amiko. Raha tsy ho sasako ianao dia tsy anana anjara amiko. Jesosy Kristy dia te hanasa anao afaka amin'ny fahotana rehetra. De milaza izy amin'Jana voalohany toko voalohany andiny fahasivy manao hoe raha miaiky ny fahotanao ianao ka dia matoky sy marina izy ka mamela ny elokao sy manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia manoro lalana anao Jesosy Kristy mba atonga anao ho voasasa ho afaka amin'izany fahotana izany. De milaza izy amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:24 zay vakitsika daholo zany ten'Andriamanitra zany manao hoe aoko atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina manadio, manasa ho afaka amin'ny fahotana. De miantso anao izy mba hanantona azy, miantso anao izy mba hanaraka azy, hiaraka mihitsy dia ho hanadio anao izy ary hanasa anao izy. De izy mihitsy no nanome ohatra ho anao, dia nanantona anjona izy teo amin'ny amoron'ny Jordana mba hatao batisa ka ho sasana, na dia tsy nanota aza. De niteny izy hoe ekeo ihany atanteraka ny fahamarinana rehetra satria ianao mila sasana, mila diovina. Raha miaraka amin'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao, mila mandalo fanadiovana ianao, mila mandalo an'ilay tavy fisasana ianao amin'ny alalan'ny batisa. Ry havana malala, andro fahafito isika ankehitriny miaraka amin'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Rehefa mahatsapy ianao ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa mifandray amin'Andriamanitra ianao, ary efa nanapa-kevitra ianao ny hiala amin'ireo fanompo-tsampy, amin'ireo fiankofana tsy izy, amin'ireo fahotana, ka manapa-kevitra ianao ny ankohaka amin'ilay Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany, ilay Andriamanitra marina, ary efa matsapa ny tenanao, fampanota ianao ka manantona an Jesosy Kristy, lay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra amin'ny fahotana zao tontolo zao. Maty noho ny fahotanao Jesosy Kristy. Ary rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao dia manaraka azy ao amin'ny rano batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Inona no zavatra zay ho ataon'i Jesosy aminao ndray ankehitriny? Aiza no hitondran Jesosy anao raha miaraka aminy ao amin'ny fitoerana masina ianao? Miditsika ao amin'ny efitra masina dia misy lay fanaovanjiro fitoratsana. Inona no tian Jesosy ho ampitaina aminao sy ampahafantarina anao azy? Ndao amaky ny ten'Andriamanitra isika ao amin'ny Jona voalohany toko voalohany ny andiny ny fahadimy. Ao no voalaza ny ten'Andriamanitra, Jona voalohany toko voalohany ny andiny ny fahadimy. De zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra: ary izao ny teny rainay taminy ka ambaranay aminareo, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Manao ahoana hoe Andriamanitra? Andriamanitra dia mazava. De raha mamaky indray tsika zany any amin'ny apokalipsy toko 2:20 dia ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra? Ndao ny vakitsika apokalipsy toko 2:20 ny andiny ny 7. De zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra:
ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na volana hamirapiratra aminy, fa ny voinahitr'Andriamanitra no nanazava azy. De enoy am'izay ny voalazana eo, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Iza hoe fanazavana? Zanak'ondry no fanazavana azy. Miteny any amin'ny jaona voalohany izy manao hoe Andriamanitra dia mazava. De miteny ray ny ten'Andriamanitra rehefa miresaka ny ao amin'ilay tanàna zay amboan'Andriamanitra, zay onena antsika miaraka amin'Andriamanitra. Dia miteny izy hoe inona zavatra miseho amin'io tanàna zay amboarin'i Jesosy Kristy iaraha mitoetra amintsika io. De milaza izy hoe ny zanak'ondry no fanazavana. Tsy mila masoandro na volana, fa ny zanak'ondry no fanazavana. Jesosy Kristy no fanazavana. Dia mahitsitsika any amin'ny jaona 7:12 de milaza am'izay Jesosy manamafy an'izany rehetrarehetra zany. De ahoana sy Jesosy amin'ny jaona 7:12. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra. Jaona 7:12. De zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izao no fahazavana zao tolo zao, izay manaraka tsy mba handeha maizina fa anana ny fahazavana aina. Iza hoe ny fahazavana? Jesosy no fahazavana zao tolo zao. Jesosy no fahazavana zao tolo zao. Ny zanak'ondry no fanazavana. Andriamanitra de mazava, ary efa miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao, mandeha mazava miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Zay ke tiana pitaina amin'ilay fanaovan-jiro fitoransana, fanazavana, zay tsy iza fa Jesosy Kristy no fanazavana. Dia enao mila miaraka amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny mazava. Zany voalazan'ny jaona 7:12 zay vakitsika teo. Izao ny fahazavana zao tolo zao Jesosy, izay manaraka o Jesosy, izay manaraka o Jesosy, dia tsy handeha maizina izy, tsy handeha maizina izy, mandeha amin'ny mazava. Ndao aloha vakitsika ny ten'Andriamanitra ary ao amin'ny jaona 1:1-7. Jaona 1:1-7. Ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra? Inona ny zavatra, inona fikasan'Andriamanitra ny aminao? Raha milaza ny ten'Andriamanitra hoe izy dia mazava, raha miteny Jesosy hoe zao ny fahazavana zao tolo zao, inona fikasan'Andriamanitra ny aminao? Jaona 1:1-7. Ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra? Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, tsindrina tsara, tahaka azy eo amin'ny mazava. Raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia ahoana izy? Dia manana firaisana isika. Atreo aloha, raha mandeha eo amin'ny mazava tsika, tahaka azy, tahaka an Jesosy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana amin'iza? Firaisana amin'ny Kristy. Manana firaisana amin'ny Kristy isika ozy izy, raha mandeha eo amin'ny mazava, tahaka azy eo amin'ny mazava. De inona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao? De toizana am'izay le izy. Ary ny ran Jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Mandeha eo amin'ny mazava, tahaka azy eo amin'ny mazava, manana firaisana aminy, de ny ran Jesosy manadio ho afaka amin'ny ota rehetra. Ry havana malala, mahafinaritra ny ten'Andriamanitra, tena mahafinaritra. Aike zany lay fanaovan-jiro fitoransana, zay fanazavana, dia mbola mampiseho an Jesosy Kristy.
lay fahazavana zao tontolo zao mampiseho an'Andriamanitra le mazava ihany ko dia enao zany mila manaraka an Jesosy Kristy ilay fahazavana, manaraka an Jesosy Kristy le fahazavana. Ary raha mandeha eo amin'ny mazava ianao, tahaka azy eo amin'ny mazava, de ahoana izy? Manana firaisana am Jesosy ianao. Manana firaisana am Jesosy ianao. Ary ny ran Jesosy Kristy ny ataony zany am'izay fotoana zay ny ataony aminao, de ny ran Jesosy manadio anao izy, manadio anao ho afaka amin'ny ry havana malala aike mbola fanadiovana ihany no ambadika an'ilay fanaovanjily fitoransana kay mbola fanadiovana tsika amin'ny fahotana foana kay ny tiany Jesosy atao. Ary tokony ho tsapanao mihitsy izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tian'Andriamanitra handeha amin'ny mazava ianao fa tsy handeha amin'ny maizina. Tian'Andriamanitra ianao mba hanana lay fahazavana de tsy iza fa Jesosy Kristy, fa tsy hanaraka lay andrinan'ny maizina de tsy iza fa Satana. Mba hanananao firaisana am Jesosy ary mba anadiovan'i Jesosy anao ho afaka amin'ny fahotana. Ry havana malala, raha miteny ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra de mazava, tsy misy maizina eo aminy. Raha miteny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy no fanazavana, izay manaraka ao Jesosy de tsy mandeha amin'ny maizina izy, tsy mandeha amin'ny maizina izy, fa nanana ny fahazavana aina. Inona no afatra omen'Andriamanitra anao azy? Ary minao fa tena fanelinao izany hoe hanaraka an Jesosy Kristy le fahazavana. Minao fa tena fanelinao ny andeha amin'ny mazava tahaka an Jesosy Kristy. Iza moa ny hoe safidy andeha amin'ny maizina zany? Maizina zay anjakan'ny Satana. Zay ny izy. Iza no andeha amin'ny maizina? Iza no iainao anatin'ny maizina? Fa fanelinao ny handeha amin'ny mazava, fanelinao ny anana fiainana mazava miaraka am Jesosy Kristy. Ina ny afatra zay omeny tompo anao azy. Ao amin'ny Jona voalohany toko faharoa no andeha vakitsika. Jona voalohany toko faharoa ny andininy 7:1-12. Tao vakitsika ny ten'Andriamanitra. Jona voalohany toko faharoa ny andininy 7:1-12. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy. Ao amin'Andriamanitra ane zany, satria Andriamanitra de mazava izy. Miaraka am Jesosy ane zany, satria Jesosy ny fanazavana. De ho ny ten'Andriamanitra, izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalany. De ahoana izy? Dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Ravana malala. Jona voalohany toko voalohany toko faharoa azafady. Jona voalohany toko faharoa misy an'le izy ny andininy 7:1-12. Izay milaza fa ao mazava izy kanefa mankahala ny rahalany. De mbola ao amin'ina izy? Mbola ao maizina ihany. Ry havana malala. Tena fanelinao ve ny itoetra ao mazava? Tena fanelinao ve ny anaraka an Jesosy Kristy le fahazavana? Tena fanelinao ve ny ho ao amin'ny mazava ka tsy toetra ao maizina? De milaza aminao ny ten'Andriamanitra anio. Izay milaza fa ao mazava izy kanefa mankahala ny rahalany, de mbola ao maizina ianao. Mbola ao maizina. Toizanao amin'ny andiny 10. De ahoana izy? Izay tia ny rahalany no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafitoinana ao aminy. Izay maninona hoe no mitoetra ao mazava? Izay tia ny rahalany.
mahitsy ary mazava zany teny zany izay tiany rahalahany no mitoetra amin'ny mazava satria nahoana lojika be ne zany Andriamanitra ne le fanazavany Jesosy ane le mazava ary Andriamanitra de voalaza fa fitiavan'Andriamanitra ka raha mitoetra amin'ny mazava ianao tahakazo amin'ny mazava dia mila tsy maintsy tia ny rahalahinao ny namanao ihany koa ianao fa raha milaza ianao fa mitoetra amin'ny mazava tahaka an Jesosy kanefa mankahala ny rahalahinao mankahala ny namanao mbola maizina ianao ary mbola mitoetra amin'ny maizina sy manao ny asa maizina ianao. 2:12 ary dia ahoana ny voalazany dia ozy izy fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala zay alehany satria ny maizina no efa nanajamba ny masony. Ny maizina no efa nanajamba ny masony de tsy mahalala zay alehany izy ary lojika be zany teny zany zay mitoetra amin'ny maizina de tsy mahalala zay alehany satria ny maizina ane ny manajamba azy de tsy hitany ny lalana zay tokony alehany tsy fantany hoe hoaiza izy satria mitoetra amin'ny maizina izy. Ravana malala izany no tiany Jesosy ho tanterahana eo amin'ny fiainanao raha miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao. Kristy le fanazavana dia raha miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina ianao de voalaza le ten'Andriamanitra teo anana firaisana aminy ianao ary ny rany no anadio anao ho afaka amin'ny ota rehetra ka tsy toetra ao amin'ny maizina intsony ianao tsy andeha ao amin'ny maizina intsony ianao ary tsy hoajambain'ny maizina intsony ianao ka tsy mahalala zay alehanao ary tsy ankahala ny rahalahinao intsony ianao tsy ankahala ny namanao satria mandeha ao mazava ianao miaraka aminy ao mazava. Ny antso zay atao aminao amin'ty andro anio ty de tsotra ihany. Jesosy le fahazavana raiso Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao. Mety maizina ny fiainanao ankehitriny fiainoaizina manodidina anao amin'ny endriny maro samihafa sy amin'ny heviny maro samihafa mety miaino anaty ny aizina ianao fa androany dia misy le fahazavana de Jesosy le fahazavana ary te hanalanao maizina izy ka hitarika anao eo amin'ny mazava. Raiso Jesosy Kristy le fahazavana afaka mandray azy ianao ary minoan Jesosy Kristy lay fahazavana dia miantso anao koa Jesosy mba handeha hiaraka aminy eo amin'ny mazava handeha hiaraka aminy eo amin'ny mazava dia aza mivily ana amin'ny maizina intsony ianao hialao ny lalan'ny maizina fa manarahany Kristy eo amin'ny mazava. Ary ny afatra fahatelo izay omeny Jesosy anao amin'ty andro anio ty de ny hoe aoka ianao hitoetra eo amin'ny mazava. Rehefa nandrainy Jesosy Kristy le fahazavana ianao ary manaraka ny Kristy le fahazavana de aoka hitoetra amin'ny mazava ianao hitoetra eo amin'ny mazava mandrakariva de ho tanteraka aminao ny ten'Andriamanitra ka rehefa any amin'ilay fitoerana zay amboariny Jesosy mba hiarahany monina aminao izy ny fanazavana amin'izay fotoan'izay dia ho tafatoetra aminy ianao amin'izay fotoan'izay ao amin'ny mazava miaraka aminy tahaka azy ao amin'ny mazava. Andriamanitra ne hitay anao andeha hivavaka isika.
Andriamanitro ianao lay mazava, Jesosy Kristy ianao lay fahazavana. Misaotra Jesosy io fa afaka manazava ny fiainanay ianao. Tena miainao anatin'ny aizina izahay, aiziny faratsiana, aiziny fahotana, nandeha tao maizina ny dianay, nanaraka lay mpanjakany famaizinana izahay, fa tamin'ny ty andran'io ity dia nampahafantarinao anay ny lalana mitondra any amin'ny fahazavana. Ianao le fahazavana, ianao no manazava ny fiainanay, ianao no manazava ny lalanay, ianao no mitarika anay. Jesosy io tario amin'ny fahazavana izahay, ary aoka tsy andeha amin'ny maizina, aoka tsy toetra amin'ny maizina intsony, ka ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainanay afaka manazava ny fiainanay ianao. Na dia maizina aza indraindray ny fiainanay, noho ireo olana masamihafa, noho ireo fahoriana, fijaliana, mety fahafatesana, aretina masamihafa zay manamaizina ny fiainanay. Jesosy io afaka manazava ny fiainanay ianao, satria ianao de milaza manao hoe izay manaraka dia tsy andeha amin'ny maizina izy fa anana ny fahazavanaina. Tahiony tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra ny hita ianao, Andriamanitra ny hitoetra eo aminao, Andriamanitra le mazava, Andriamanitra ny hanazava ny fiainanao, Andriamanitra ny hombanao mandrakariva ihany koa. Ka tsy hitoetra amin'ny maizina intsony ianao, tsy andeha amin'ny maizina intsony ianao, fa hiaraka amin'ny Kristy lay fahazavana. Mametraka mandram-peona ho amin'ny manaraka indray.